soavan'i Jesosy Kristy amintsika iaby, ry longo iaby. Eto indray aho dia hitory ny filazantsara ny fahamarinan'i Jesosy Kristy. Tsara Jesosy, fanahy masina ne hitaridalana antsika, hanampy ny banga, hanokatra ny masom-panahintsika iaby. Fitaovanao nataon'Andriamanitra eto, nampitondrany ny teny vaovao mahafaly. Ny tenin'Andriamanitra izay manambara ho antsika dia mikasika ny fanamasinana ny vava. Raha raisitsika ny tenantsika dia timpolo ny fanahy masina. Timpolo ny fanahy masina ny fanahin Jesosy Kristy. Fa nohon' izany hoe idirantsika ny heviny mikasika izany fanamasinana amin'ny vava izay. Ndaontsika idirantsika ny tenan'Andriamanitra ao amin'ny Matio. Ao amin'ny Matio 5:10, 10 ka hatramin'ny 11. Mivoaka teo izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe: ary niantso ny vahoaka hankeo aminy izy ka nanao taminy hoe: mihenoa ka mahafantara, tsy izay miditra amin'ny vava no maloto ny olona, fa izay mivoaka avy amin'ny vava, izany no mahaloto ny olona. Halleloja, dia raina Jesosy. Araka izay tenin'Andriamanitra izay moa nahatonga an Jesosy Kristy nanambara nilaza izay teny izay, satria nankeo tamin'i Jesosy ireo fariseo sy mpanora-dalàna ka nanambara tamin'i Jesosy Kristy hoe: ireo mpianatra anao reo mandika ny fampianarany, tsy manasa tanana izy rehefa mihinan-kany. Izany nahatonga an Jesosy Kristy nanambara izay teny izay. Satria indraindray tsika olombelona noho ny hoe zavatra ao anatsika, ny fisainatsika, ny fiheveratsika, ny eritreritsatsika no ao anatin'ny fotsika no mivoaka aty ambavatsika. Raha dinitsika hoe tanatsika maloto, na koa hoe ohatra misy zavatra maloto, ny zavatra maloto zany ny hanitsika, hoe raha maloto iny tsy tokony ho hany. Ilay fisainatsika zany hoe nahatonga izay zavatra izay. Ny ao anatitsika no mivoaka aty amin'ny vavatsika, ka lasa mandeha ny lelantsika miteny zavatra tsy tokony ho fiteny. Tsy raha hoe raha ampidiry anaty vava any ro maloto ka hoe misy raha faly ho hany tsy azo hany iny, fa le fisainatsika no mahatonga zavatra iaby zao. Fisaina maloto fisainatsika, ny toe-potsika maloto, tsy mahay mamela heloky. Ilay fanamasina iaby raha reo. Satria izany mahatonga atsika mivola zay raha tokony tsy ho volany, satria ny vavatsika alefatsika hiteny ratsy, ny lelantsika mamoropitaka ny ao anatsika satria mihily teo anatsika, ny fanahitsika maneratsika, ny fotsika ao feno lolopo, avy ao ny voahany aty ambavatsika, avy ao anatiny ao mivoaka ao amin'ny vava io. Fa tsy izay zavatra ampidiritsika hoe maloto toy, na koa hoe eo tena misy amin'ny olombelona hoe faly an'izao ty, faly manaka an'izao ty, tsy tokony atao ty, tsy tokony ho hany ty. Miainga amin'ny fieritreretantsika le raha. Ao aloha mila vototsy tsika, ao avy anatiny ao mila miala reo, mila vototsy reo ahafahantsika. Ary tena hoe mila an Jesosy Kristy mihitsy tsika ahafahantsika mandeha mijoro amin'ny mary. Raha dinitsika hoe ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny ohabolana tokony faharoa, ny tenin'Andriamanitra ohabolana tokony faharoa andiny faharoa. Ny tenin'Andriamanitra mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe: ka voafanjiky ny teny naloaka ny vavanao ianao, sady voasingotra ny teny naloaka ny vavanao. Io vavatsika io zany. Io vavatsika io dia mila fanamasinana io. Tsisy lakile io fa zay tiany ho volany, mamoropitaka, mamelively fanjika, mamely teny ratsy, avy miainga ao anatitsika, miainga ao amin'ny toe-potsika io. Ny zavatra ao lefa feno dia miboaka mihitatra aty amin'ity vava ty.
Mila reglena aloha io toe-po-toe-panahintsika io. Ahafahantsika io andehanantsika amin'ny fahamasinana io vava io. Ny vavantsika, ireto fanaky reto namboarin'Andriamanitra hiderana ho fanomezam-boninahitsin'Andriamanitra. Ary io vavantsika ihany ho fahavalon'ny tenantsika. Io vavantsika ihany mideklare ny zavatra rehetra ataontsika. Ary tena maro ny olona miaina amin'ny fiainan-draty kanefa vavany ihany mideklare ny zavatra rehetra ataony. Manery azy ny ao anatiny, manery azy ny fisainy, efa tsy tanjona akory ny lelany vavany. Ary io vava io enti mamitaka mandainga. Io vava io enti tenenan-dratsy, tenena mahery ny olona. Io vavantsika dia ilaina ho fanamasinana, ilaina ny fahanginana, ilaina ny fahendrena. Vavantsika io tsy tokony hoe isia vitesy io handeha tonga de mandeha, ary tena mandeha io. Satria miainga avy ny zavatra ny heno isofintsika, ny volan'ny namana hoe ny volan'ny ty namantsika hoe misy an'izao, lasa vavantsika iny mandeha tia. Tena misy vitesy io vava io. Mba ho lanjalanjaina ny zavatra rehetra. Avy eo tonga de mandeha. Ary io zavatra teneny ihany mivadibadika, mitsambadimbadika satria mamitaka atsika io lelantsika io. Io lelantsika io mamanjika ny fiainantsika. Io lelantsika io mamotika amin'ny tenantsika. Aoka zany asiantsika fahendrena ary mba tena hoe angataka amin'i Jesosy tsika mba hialana amin'ny toetra ratsy, le toetra feno fifosafosana, toetra feno lainga, toetra vavatsika io tena hoe saropady io. Ary tsy vava ihany hoe voateny eto fa rehefa atao fanaka namboarin'Andriamanitra amin'ity tenantsika ty, de ataontsika hanompoany Jesosy ireo. Tsy ho vetaveta ireo. Ho vetaveta azy hanova azy ny tao fitenenan-dratsy fa vetaveta azy. Hanova zay hanova azy fa vetaveta azy. Fifosafosa vetaveta satria manaratsiraty ty nama. Mavandy fa vetaveta azy. Ao anatitsika ao. Ka hoe avotory tao anatitsika ao. Avotory. Io fotsika moa ty anto iainatsika io. Io mampiaina atsika io. Fa voalohany indrindra miainga ao anatitsika io mila dio videva ao anatin'ireo. Fa reo lasa miboaka aty ivelany io lefa feno miboaka aty. Koa manomboka an'izao tsika de hangataka amin'i Jesosy tsika. Hitaraina aminy tsika mba hoe hialantsika amin'ny toetra ratsy zay. Hialantsika amin'ny toetra tsy soa. Tsy soa ny fa lasa fahazaran-draty. Zao de ny vehivavy tena hoe pitiateny raty aho. Pitiateny raty aho. Kanefa nafaha Jesosy amiko raha zay. Tiako koa hoe laha hanaty zay zavatsy zay aho ia, mba hoe Jesosy ny hikasika anao hanafaka aminao. Fa tsy soa. Fa mandoto ty tenantsika. Tsika koa lasa vetaveta. Satria raha fataontsika raha fiainatsika le raha. Hoe manao fiteny ratsy. Tsy manao toetsika hoe raha kelikely iny ka tsy manino. Raha maloto miboaka baka am-bavantsika, baka ao anatiny eo. De izao ny fitiateny raty aho. Tsapako fa tsy soa satria vavako teo ataoko hanompoako an' Jesosy. Vavako teo atao hidera. Vavatsika ao atao hanompo an' Jesosy fa tsy atao ampiasa raha vetaveta. Ao maro ny zavatra voafehiny vetaveta mikasika amin'ny vavantsika io. Ka hoe hitandrematsika zany hoe andehanantsika amin'ny fahamasina. Tsy hoe miteny lainga avao, mavandy avao. Tsy hoe mifosafosa ihany, fa maro raha iaby. Tsy tokony hatao amin'ny vavantsika io. Tsy tokony haboaka io vavantsika io. Koa aoka zany ho videvantsika ao anatsika ao. Lefa madio ao anatsika ao.
madio ty raha boaka vavantsika io. Avotorontsika zany ty ao anatiny ao, lasa mandeha soa ty ho fanompoan'i Jesosy. Halleloia. Ndao hidirantsika ny tenin'Andriamanitra indray ao amin'ny Salamo 150, 9 ka mitsambikina amin'ny 10 ety. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Vaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ny vavako feno fiderana anao sy ny fankalazana anao manjakariva. Mitsambikina amin'ny 10, ny vavako hitory ny fahamarinanao sy ny famonjenao manjakariva, fa tsy fantatro ny isany. Halleloia. Voninahitra ho an'i Jesosy. Hitatsika hoe namboary Jesosy vavantsika retoa, hitoriany filazantsara ny fahamarinana, hiderana ny Jesosy, hananjatana. Aoka ty vavantsika rety mba hampiasantsika zany hoe hampiasantsika hiderahantsika ny Jesosy, hampiasantsika hitoriantsika filazantsika. Vavantsika hoe mitory filazantsara, mitory ny anaran'i Jesosy avao dia tena hoe manao akory fiheverantsika na je zavatra mbo koa tsika mbo ety koa mbo havandy, ety koa tsika mbo hanao fitenena raty, ety koa tsika mbo hanao zavatra tsy tokony ho volany am-bavantsika toy. Fa angataka amin' Jesosy tsika. Laha zaho nafahy Jesosy tamin'izay fitenena raty izay, iha koa hafay Jesosy. Ary nizaniza mbola hoe mbo voafato sy hoe amin'ny fosafosana koa hoe amin'ny zavatra hoe maro zany hoe mikasika ny tsy fanamasinana amin'ity vava ty. Jesosy hanafaka anao, fa tsisy mpanafaka raha tsy Jesosy no hamonjy antsika, hanafaka antsika. Ko antsoina anaran'i Jesosy. Antsoina anaran'i Jesosy hanafaka antsika amin'izay fahazaran-jaty mivoaka amin'ny vavantsika toy izay. Amin'izay malakilaky andeha hitaty resaka, te hitaty resaka, mpanova resaka, mpavandy, vava toy ihany mpiapanga, vava toy ihany mamotiky ty tenatsika. Tsy haiko hoe ie ty olo mbo voafato anaty raha zay ao. Fa raha zanaka no hanafaka dia hoe ho afaka toa tsika Jesosy hanafaka antsika. Ndao tsika hiezaky hiala amin'ny toetra amin'ny fahazaran-jaty zay, fa vavatsika sy lelantsika retoa atao hanompoan'i Jesosy retoa. Izay no angatantsika ny ten'Andriamanitra amin'ny Salamany koa manao ty hoe arovony vavahadin'ny Jesosy, arovony vavahadin'ny molon-tsay, arovan'i Jesosy ny vavahadin'ny molontsika. Tsy ho haingam-bava tsika handeha, fa aoka ho haingam-bava hitory ny tenin'Andriamanitra. Halakilaky tsika raha hitorin'i Jesosy Kristy. Halakilaky tsika raha ilaza ny fahamarina Jesosy. Ka ndraindraiky dia tena hoe mamotika antsika ihany io vavantsika io. Vavantsika io ihany mandripaka ny fiainantsika io. Fa tena hoe hiala zany tsika, hiala amin'izay toetra ratsy izay. Tsy hoe zavatra hoe ny ten'Andriamanitra Mateo manambara ino hoe manahaka an'izao hoe raha toy faly na hoe raha toy maloto tsy tokony ho hany. Io feritreretantsika io. Feritreretantsika mamotika antsika io. Fisaina, le fombafomba. Misy nataontsika hoe fady resaka ohatra zao hoe resaka sakafo na hoe misy olo tsy mihinan resaka sakafo hena inona. Le fombafomban-jaza io. Tsy tokony ho hany zao, tsy tokony hatao zao. Le fombafomba. Ao anatsika le raha. Ao am-potsika le raha, io fotsika io. Io fotsika io mahatonga atsika mandeha mimonomono mivolambola tsy tokony fivolany. Satria naloto io fotsika io, ka laha misy olo ataontsika hoe nananantsika lahelo, ao mihombohomba anaty fa avotory ny fahatezerana, miolala ny fahatezerantsika. Angao hiboaka iny. Ka tazomy anaty fo ao, fa lefa iny mihombohombo ao, lasa loiny, lasa miboaka ambava ty ka zay rehetra ty volany ity tsy fahay, fa mivolambola fahatany, mivolambola tsy voadiniky. Ko hoe androany zany Jesosy hanova antsika,
androany Jesosy hoe laha mahare ty filazantsara ty ianao, Jesosy te hanova anao, Jesosy te hanova-tsika. Mbola misy tia Jesosy hova amin'ny fiainantsika eny, am'le fitateran-jesaky, am'le fandika-teny amin'ny tsy marina. Misy de tena hoe misy manova resaky laha olona ray nivola A, raiky mivola B, ary tena hoe malaky amin'ny fitenena ratsy. Jesosy anie hanafaka antsika amin'izany rehetra zany. Fifosafosa Jesosy hanafaka antsika amin'izany rehetra zany. Alaivo videvantsika ao anatintsika ao, avotorintsika ao anatintsika ao, vozaintsika hoe ze raha volanitsika ety de mandeha amin'ny marina. Halleluja, vonaitsa ho an'i Jesosy, fedana ho antsika iaby. Tahiny Jesosy tsika iaby rilongo iaby. Mino fa Jesosy hanova antsika, hanadio antsika, hanadio ny lela sy ny vava antsika. Andehana antsika amin'izay fanamasina tena zay. Vonaitsa ho an'i Jesosy, fedanana ho antsika rehetra. Halleluja. Saotra Jesosy io, saotra Tompo anao ny tero anao ny voninahitsy. Rakofana ny ranao Jesosy, ny teninao izay nampitanao aminay rehetra indray Jesosy io, ny tenenanao ka manavaozanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tahiny Jesosy tsika iaby. Mazotoa, miheno.